O selecteu, foi depois magatakas izy bakle. Ifantoka tsika fa hanomboka amin'izay a. Fanomiaravantsika indray a tatsin'ny fotoanandroany. Dia fantatsika tsara fa fotoana tahaka an'izao a tsy fotoana veromaina zany. Fantokavano eto a dia mitovy foana tahaka n'ireny olona mitsofoka anaty carrière ireny. Hitanareo tsara ny olona rehefa anatina le mpitsandraka vaky na any amin'ny film international tany ary izy a dia ny fantany dia zao hoe tsy maintsy mahazo izy a voakoana dia zavatra kely fotony azy be da be ny tany izay loarany ao fa tsy maintsy misy vokatra azy no anatin'ny tany izay loarany iny. Tsika koa tonga tao fahasan'Andriamanitra dia ohatran'izay foana hoe tsy maintsy mahazo mivoaka eto, tsy maintsy mahazo mody eto. Aoka zany tsy hanao tahaka ny fanampiana mandeha fotsiny comme d'habitude hoe tonga indray ny fotoana dia tsy maintsy mipetraka ambony seza io. Averina amintsika foana hoe raha ohatran'izay ny toetrantsika dia mitovitsika amin'ireo seza ireo ihany. Tsy mitondra mody fa mijanona foana eto dia tsisy dikany. Fa tonga eto anao androany dia atao fotoana dia fatao hoe mahazo zavatra indray mivoaka eto androany. Dia tenenina akaikinao hoe tonga soa anao eto amin'ny toerana misy ny fanatsen'Andriamanitra. Tena raisy ny tanao dia teneno mihitsy izy tonga soa anao eto fa toerana misy an'Andriamanitra, toerana misy fahafianoana rehetrarehetra ihany koa. Ho anareo ambadika ny radio manaraka anaty YouTube dia azaveto tsy ho diso anjara amin'izay koa ianao fa mahazo anjaranao koa ianao. Na tsy mifankahita antsika tadio tsara fa Andriamanitra dia Andriamanitra omniprésent. Rehefa miantso an'Andriamanitra ianao araka ny tenina raha misy roa na telo eo ahozy izy. Ka na ianao ry miaraka amin'ny zanakao ianao ry miaraka amin'izay miaraka aminao eo tadio fa eo koa Andriamanitra miaraka aminao. Eo ny fanahy masina miaraka aminao. Eo ny fanahy masina miaraka aminao. Aza vela mihitsy ianao zany hoe za rehefa daholo no ianao ny eo fanahy masina no ray zanaka fanahy masina eo aminao izy. Tsy rery ianao dikan'izany fa eo izy. Androany tena sekoly miafaka ho anahy manokana. Tsy ny anarana hoe sekoly guérison dia efa endray zany zava-tsy tsaroa dia resaka guérison zany. Le anarana tsy izay ny zay ny fatoana fa le telo ilasaka anatin'le sekoly na guérison izay fatoana. Aza tsika ampianarana foana aza mifantoka amin'ny anarana zany. Anarana azy vekena aza fatoana fa ny anaran'i Jesosy izay fatoana. Le fanahy masina mitondra antsika izay fatoana. Izay nany tsika mpiasa iran'Andriamanitra hiasa. Tena faly be tamin'le formation teo satria tonga dia vitanareo hoe misy zava-tsy fandraisany be le moanda ny ten'Andriamanitra tsika no asa. Ny ten'Andriamanitra hoe efa décrire tsy miova. Andriamanitra rehefa niteny tanteraka ny dikan'izany. Oui, amen. Tsika koatr'izay ny olona be anazy ka misy kely an'izao ane ka ohatran'izao akely ane ka izy ane. Andriamanitra rehefa niteny dia niteny dia nisy. Tsisy zavatra nyvolavolan'Andriamanitra zany hoe drasa aloha hiteny kely sao dia anao atao kesy aloha hoe misy kely mazava. Tsy nasin'Andriamanitra misy kely zany tao baiboly diso akavy zany baiboly zany. Raha ny baiboly ko vakiko aloha laty telefony telo tsisy misy kely. Tonga dia misy dia inona ny tsara atao misy. Androany tena averiko hoe aza hifantoka amin'ilay sekoly fanasana fa mifatoanao sady amin'ilay fanasana izay ho azonao. Na inona zavatra nentinao avy tany tonga eto dia teneno sady efa afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga eto ianao mandray tsisy. Mandray ianao tonga eto. Tsy zavatra tsotra zany mbola preparena be izy amarary dia fa ny fahatongavanao eto dia ozy Jesosy efa sitrany ianao. Ndao tsika niaraka maky anao an'ity fiderana ty. Ndao tsika niaraka anao ty salamo ty.
Salamo 118. 118 hein. Salamo 118 hein. Salamo 118 andininy voalohany hein. Ty ho zarazaratsika aloha izy hitanareo tsara andaontsika izara androany andininy 118 hein. Andininy voalohany hein. Andininy fahaenina dinindininy any amin'ny farany indrindra andininy fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny farany andininy voalohany hein. Andininy fahaenina dinindininy farany le andininy fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny farany tadiditsika hoe verset 1 Salamo 118 hein, verset 1 verset 6 de verset 26 hein, hatramin'ny 28 da hoe iaratsika na français na amin'ny tena anglais de vakio sao de hoe tsy hamaky fa tena ilaintsika mamaky an'ilay satria ohatrany anao mihira zany tsisy olona mihira zany ka de anao minimo aloha tsika tonga de minimo zany fa tsy hira tsika fa tsika hira tena vakio mafy de tena teneno mafy mihitsy ataovy amin'ny satana sady tia le soldat tena le vonona be tanao hoe le hoe tena vao mataimbo ohatrany to saf de tena vakio mafy mihitsy ataovy amin'ny satana mihitsy tia fa namaky an'ilay salamo anao ao tsika da hoe Psalame 118 andiny voalohany fahaenina enina amby roapolo ka hatramin'ny farany amin'ny anaran'i Jesosy midera Jehovah fa tsara izy eny hotahinany anaran'i Jehovah avy ohatran'ny Jehovah ny tsofa amin'ny rano anareo Andriamanitra Jehovah ka napazavatsika Luizy kely ny kifefana tera vavony dia tsy eo amin'ny tanjoky antara azy Andriamanitra ianao ka hideranao eny Andriamanitra ianao ka nanatranao miderahan Jehovah fa tsara izy eny mandrakizay ny famindrapony amen amen mandrakizay ny famindrapony Andriamanitra amitsika Andriamanitra ny tenan'izany dikan'izay mandrakizay ny famindrapony ka na inona famindrapony Andriamanitra amitsika dia mandrakizay raha mbola misy olona mbola mitety tenena izy mandrakizay ny famindrapony Andriamanitra amiko ianao hitana sy dola atao aminao tsony tsisy raha mbola tia satana dia tonga dia tenena mihitsy mandrakizay ny famindrapony Andriamanitra amiko ka na mbola misy olona zao foana tadity fa satana manao an'ity foana apatsahivony kely aminao foana nefa laza tonga dia roay tsy azonareo atao amiko tsony mandrakizay fa Jerosalem diny fahenina teo tsy misy de kiheran'Andriamanitra fa nivoaka io raha ny antsatsy raha ampianaranao maly le hoe contre tsisy tsony contre appel eo amin'ny appel ny farany raha ny anarantsika le omaly appel raha mbola misy aloha mbola tiafiakatra de eo amin'ny appel tsisy tsony ale contre appel kely tsisy rehefa mivoaka latsaka ny tena zay ny latsaka ampianareo zay afaka dikan'izay fa tsy hoe ampianareo zay ena anombotsika fanomboana fitaritako le teo ataontsika aloka hatramin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo andinina fahavalo amby folo Matio toko fahavalo amby roapolo andinina fahavalo amby folo vavakytsika alohan'izay ary raha eo makasitraka anao zay any amin'ny fotoana tahaka an'izao tompo fantatray dia fantatray Jesosy fa ny fanahinao masina no mitondra ny teto tsy manary fotoana zay fa mahazo tombony lavitra azy ny atao mpanjatao makatao makatao fanatrehanao misaotra zay ny amin'ny teninao zay efa menona sahady fa tena mandraka tokoa famindraponao aminay Jesosy apetraka fiaino tanteraka mba fitarehanao zao fotoana zao ny teny rehetra zay ambaranao voka tena olona ka tena tomy fonay olona ka ny fonay andray zany teninao zany marina tokoa
Soa Jesosy io. Amen. Salamo Matio toko 20 andiny 20. Jesosy ny teny. Jesosy tanataka dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Tadio tsara zany a, Jesosy manana fahefana ambony indrindra. Tsy misy ambony fa rehefa Jesosy no miteny a, dia jerevy tsara ny fa na Satana raha dia nikoraka teo aminy foana. Tsika koa dia tahaka an'izay mihitsy. Zaho tena nahafaly anao a dia tena tsy mbola resam-pary tena tampoka ke sary larme de sandiva fa misy feo ohatra zany hoe misy surprise ataoko izy izy. Dia zany ahako foana inona le surprise, inona le surprise. Rehefa mivoaka tonga dia taitra be mihitsy akeo. Wow! Zaho tena niriko atsabo teo atsabo zavoanandray an'i Jesosy dia zao za dia soldat Jesosy. Za tena niteny tamin'ny namako foana sambyzay voanandray any tonga dia miteneniko izy za dia miara-mila an'Andriamanitra. Tena tonga dia fampiavana tan'ity sary ity hoe io za. Tena marina za tena tonga dia tiako be tsy za zany tena teo amin'ny fianako amanontolo voanavana zany Jesosy dia zao hoe anafaka an'izay mbola voafatotra foana hatao anatiko. Namana havana manodidina anahy. Tena hoe ny anafaka. Dia tena hoe hatao anatiko be foana zany le tena io sarina soldat io e. Hoe tena za tsy mifidy toerana ediny zany. Nisy fotoana hoe nentina tena miara-miosina amina olona mbola mpisotrotoaka, mpiteny ratsy. Hitan'ny ankizy efa maninona mbola miaraka amin'ireny dia ozaka iza ny hamonjy an'ireny ary. Iza ny hijorana tan'ireny olona maiza an'ireny. Fa ianao ny irahan'Andriamanitra anatin'ireny. Ianao ny irahan'Andriamanitra anatin'ireny. Tadio tsara fa Jesosy efa tena samy matoa Jesosy niteny nomenao izy zao fahefana rehetra ety an-tany ka tsy an-danitra. Dikan'izay raha Jesosy niteny an'izay ianao izy zanak'Andriamanitra ianao tadio tsara fa raha nahy Jesosy dia mahazo koa ianao. Dikan'izany tsy mila tahotra intsony tsy jereo tsara ny amin'ny Lioka any amin'ny Luka 10:19. Luka 10:19 tena Jesosy niteny hoe mandeha nareo izy dia manitsaka mandray. Tena hoe tsara le mainka sy fianarana. Ireny anie zavatra tena hoe amen'Andriamanitra tsika ireny zavatra ireny ninona zany ohatrany le fampianarana teny hoe le formation teny hoe mandeha ianao tsy manana tahotra zany mandeha. Fa efa menanao dia dia efa Andriamanitra miantoka anao. Andriamanitra miantoka momba anao rehetrarehetra ka aza matahotra zany. Ka na misy mainka na misy menarana dia raiky itsao amin'ny anaran'i Jesosy. Jereo tsara nataon'ny Paoly exemple be. Za moa makatahaka amin'ny Paoly foana zany nataonatiko. Hoe tena hitory amina olona tena hoe olona tena tsy mpiavaka zany. Dia zany tena ataonatiko foana hoe sa hijoro anatin'ireny. Dia jereo tsara nataon'ny Paoly fa ny olona ijay ao manky ty androany. Tamin'ny Paoly lany bibilava. Fita nataony nakifany fotsiny le izy. Ianao koa ohatran'izay mihitsy. Namenanao fahefana sy ny hery anisaka mahakasy menarana. Dikan'izany ianao sahiry amin'izay. Aza matatahotra zany intsony sao dia tsy afaka ao io. Ianao mena fahefana. Dikan'izany mena fahefana afaka amin'ny anaran'i Jesosy ka na inona ny tsy amazo anahy afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Tena afaka. Faly be aho tena zany misy tatato deux semaines tena tatanatika manontolo tena korotana Satana mihitsy. Tena korotana Satana mihitsy tena tiantsoana le atao anaty le pisy ianao mihitsy. Fa dia taviny foana tany amin'ny fo mihitsy. Tena mitsogolohany korotana mihitsy. Tsy tafapetsaka tanaty formation intsony zany formation ataoko. Fa ohatrany tsy mety amiko daholo le izy. Satria tsy mifanaraka amin'ilay zaho za tena nieritreretiko le izy dia tena teo dia nifazo dony amin'ireny fombako taloha, toetrako taloha, fisainako taloha. Tanareo tena ataon'ny Satana mihitsy zany zavatra zay. Fa isaka sarany roa noho ny ray. Fa ilaina zany fampaherana tan'ilay izy. Ndray aman'izay tena tonga dia ohatrany tena voatseriny lanjy be. Ohatrany tonga dia nampahery be raha le tena hoe ianao izy izy manao an'izany. Tadio tsara fa menanao ny fanan'Andriamanitra. Ilay fanahy mahery.
ka raha ohatra anao ka tsy mety mipetraka an-jahoatra io titaditra fokolotany satana anao fa fiainao fa maty be anao fa nataon'Andriamanitra anao hoe hovavolombena ty tany aty aiza le fanazy even'Andriamanitra anao aiza le fanamasina an'Andriamanitra anao ka aza mikolotany satana anao izy anatin'le izy fa terizy foana le fiadanam-po anatin'le izy zany tena hoe aza vidalany satana anatin'le izy misy fa tazomy foana le izy zay tiako tenanao anatin'le izy fa vity zay dia rehetra nazo eo ka tena marina zany mbola tsy afaka rehefa le izy dia ovinany ohatrany fa dia fa ohatra zay sy paterako amin'izany ahoana bainina ça va ohatry ohatry le mbola motrany miresaka eo mifagala miresaka be zany tena misy zavatra zay zany tanareo midosy paster tonga dia teny tamiko teriry tsara ampiso izy izy azonareo zany le izy fanahy tsika re ty ray zavatra mahazo ana rahalahy mahazo anahy efa fanahy ray tsika tonga dia mifantray foana le izy tena teny fa tsy voaloha zay sy paster le manzo zavatra zay ataoko hoe efa mivirimberana tsy hoe zavatra rena atao anaty koa jako nefa ohatrany hoe misy zavatra hery zany koa tonga dia azoko avy anatin'le izy tiako tena anareo mampahalatsika ny any rahalahy ohatrany Jesosy niteny tam'le tonga avany tana dia niteny tamy Jesosy ahoana raha aman-drenonao sy ny raha lasanga tapo aminao Jesosy no ny raha lasanga ny raiko sy ny riako sy ny rahalahiko izy izy dia izy sy manao sitrapo ika amin'izany ny rahalahy tena vavinao izy any tena izy nareo iny za ny tena sako ny tena izany mahita amin'izany niavako ny namako no tsy problème amiko zany ny rahalahiko sy nanabaviko dia zao zay manao sitrapo zay naniraka Jesosy ny anarany le koatra amin'izay sarotsarony fotsiny izy mody manontany comment ça va comment ça va doudou dia salama leky izy ino tsisy dia aminazy ohatrany hoe fahitava vaovao fotsiny hoe manao ao nanareo any te par curiosité sisy fa itsika reto mifampahirana tsika mifandre aina tsika no mifandre aina zavatra mahazo anao mahazo anahy raha tena hoe tomba afaka tsy tena ny amin'olona mbola potsy toka sy fokarambolina ianao hoe tomba afaka kina fantany amin'izany tsy tony itsika ifandola vera kely raha zay problème anao ohatran'izany tsy nao taloko ina problème lasy bekisakely dia afaka dia varinao tavangy dia problème nefa tsy afaka fa mahiara ampitongo reo azonareo izy fa raha atao amina somble nao mitena tomba afaka tonga dia ray manontolo miara-mandoraka aminao daholo ary afaka amin'ny problème anao izy antena fa tsy afaka tsy azanavatratra amin'izay izy an'izay tia faranana problème ka neto tabavaka teto hoe alefa ny SMS na va mipaterana na va minanabavy na va mirahalahy tsisy tsy mivavaka ve nafiadanam-posa ahoana le olona efa reotsika tany la réunion tena Madagasikara teto misy zavatra mipasy anatin'le izy misy zavatra nge anatin'le izy aza matahotra reto ndoatsika hiason'Andriamanitra amin'izay andoatsika manomboka ny formation tsy hoe le formation koa zay fa asan'Andriamanitra tena tian'Andriamanitra tena hoe ampiasa foana amin'izay tady tsara mety zasy ianao ny ka fitaovana fanifany amatana manao an'le azy ianao ny irahana fotsotry ny coursier tanareo tsy alalany hoe ino fotsony planton na coursier reny da ny tiatereo relanina ry fa le taratasy aterinao tsy ianao ny fa ianao irahan'Andriamanitra amitsatanana amin'ny marary zay tananao sotaran'Andriamanitra fanay masina ny masa amin'iny fa tsy ianao koa avao be sitafe sitrana hoe tsy ianao nanao an'iny fa fanay masina dika zany Jesosy ny tawatra efa teny Jesosy zany tawatra tsy manamany Jesosy mihitsy fa tena sahy iantanina zany iantanina zay mbola hiditra anatin'ny information fangava manatrika sy mbola varina anaty radio lavitra efa tsy fitiny nareo mpanaraka YouTube mitongava amin'izay ratsony nareo avy amin'izay lisitra hoe rehefa togetako dia tena tongava fotsiny misy ray aman-dreny zay tena taminahiko hoe aiza olo zany ny tena iorina marina aiza ny tena miorina amin'ny finoana foza taminy finoako amin'ny Jesosy fa tsy amin'ny anarana fiangonana dia gaga be izy zay tany ananina tamin'izao tany Madagasikara ohatran'izao tany anao ohatran'izao
tonga dia ohatran'izao hoe tao mazafady tompoko a fonoko ao amin'i Jesosy fa tsy anaty nanarana koa ka raha anarana zany oa tsy nanaty nanarana fa tanatina Jesosy raha anarana natoloko a tsy ho misy anaby zao fotoana io nipetrahako fa anaran'olona narahako dia alako mipetraka tany hatram'izao fa matoa tsy ary natao na ho anabetsany Jesosy anarako a raha andao izy araka aminay fa tsy maninona androanitsika tia hitarika atsika ataon'le sekoly hoe andao reto tena sahiro joravolombelon Jesosy amin'izay tena angataony fa ny maty titarika anao ho sahidizoro foana any amin'ny toerana tsy izay misy anao farany amaranako anazy a ao amin'ny oabolana 12-18 oabolana 12-18 dia le tapany faharoa no raisitsika natan'le izy oabolana 12-18 a tapany faharoa amin'ny anaran'i Jesosy fanlela amin'ny marina dia afanasana kosa fanlela amin'ny marina dia afanasana tsika olo marina dikan'izany tsika raha manambary tondra fanasana oka tsy tondra aretina ntsony areti-poan'ny hafa ny alahelo an'olona ntsony fa hitondra fanasana ntsika ho an'ny manodidina antsika amin'izay rehefa hiteny tena hoe rehefa nambary tsika dia hiteny ambarantsika dia hitondra fanasitranana ho an'olona amin'izay amen andaontsika angataka fanay masina anao an'ity ray ity miangavy anao zany andaontsika adoalika andaontsika tena samy angataka fanay masina hoe tia tena irao dia ampiasao dia andaontsika angataka fanay masina koa tena hoe ho samy fena tony fotsika eto amin'ity fotoana androanty andeha zavantsika androany andaontsika andoalika afaka mila ianao a afaka mivavaka ianao a Afenui tantera kau aku finieri na uau bande ciurera kau Vina mila na tuturu piaina Ti mai fanino nino nora ciuriana Ianao mampandresy anay, ianao nafarany mahazo hery, ary ianao mampamekaky azahoana mitandrika sy nasanao Si mai fanino nino na
Yeno fanema. Yeno domo katanjikana. Yeno fanema. Também na sua irmão. Saudara kabarku, saudara tu membantu kita mengatai ya kan, apa yang bantu kita usaha saya no. Sudah bina-bina cerita cuma karena sultan dia mana saya jum. Sudah tahu, sudah tahu, sudah tahu, sudah tahu dia nak pergi pasca apa naik, mana kan naik. Sudah tahu, bila ni pada nak. Sudah pernah masa pada sini, curianya perlihatnya bagaimana. Tapi nama pada sini naiknya cacar naik. Ini nanti orang bisa naik kecil, tahu dia berbuat siapa naik. Dia nama pada sini naik. Sudah pernah masa, sudah nampak orang naik. Di mana TV itu nanti TV itu yang jualan, amin. Nah, kan Yesus ya, amin.